Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fandarana manokana etsika amin'ity nanalesina fa 7 ity ary misaosan'Andriamanitra isika fa afaka nandinika izany nandritra ny herinandro. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany dia hivavakantsika. Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay satria mbola afaka mandray ny teninao indray amin'ny alalan'izao fampianana ny lesona izao. Ny anangatanay tompo dia tsy handalo fotsiny ihany izany lesona izany fa hitoetra ao anatinay, ho tsaroana ihany koa ary koa ho tonjozotra ho arahanay entinay manatsara ny fiarahanay mandeha miaraka aminao. Dia mety izy ianao hanamboatra ny tsirairay avy ary koa hanoranay mandrakariva ny tokony atao. Tonoina sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika moa dia manao hoe miaina ampahendrena. Miaina ampahendrena. Ny tsenjery ny Efesianina 5:5-10 ka hatramin'ny 7:10 manao hoe koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ka raha raoty ny andro azo hanaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Amen. Ahoana moa izany no hanahafana an'Andriamanitra? Izay ny fanontaniana mipetraka voalohany. Izany hoe mandeha amin'ny fitiavana, mandeha tahaka ny zanaky ny mazava ary ihany koa mandeha tahaka ny endry izay fanararaotana ny fotoana rehetra. Nandritra ny herinandro iny dia nijery zavatra telo ngeza be isika dia ilay hoe manahaka an'Andriamanitra sy ny hoe mandeha eo amin'ny mazava ary ny hoe midera ao amin'ny fanahy. Raha ilay hoe manahaka an'Andriamanitra no asian'ny teny dia mampiasa ny matoan-teny hoe mandeha amin'ny fitiavana, mandeha i Paoly hitondra ny fitondran-tena na ny fomba fiainana izany. Ny sorona nataon'i Jesosy no antony mahatonga antsika hiaina amin'ny fiainam-pitiavana. Izany hoe ireo rehetra nandray an'i Kristy izany dia tokony hanana an'izay fiainam-pitiavana izay ary tsy iza ny fitiavana raha tsy Kristy, izany hoe miaina ao amin'ny Kristy izany. Tiantsika tokoa manko izy ka nanolotra ny tenany hamonjy antsika ary fanatitra amin'ny solo-toerana nitondrana ny fahotantsika. Fanatitra hanitra kasitrana ao izy ka nankasitrahan'Andriamanitra. Inona ary no tokony ho alavirina rehefa mandeha amin'ny fitiavana isika ary nahoana? Zavatra efatra. Zavatra tsy azo avela ho tononony akory dia amin'ny 7 ny fitsangatsangana, ny fahalotoana ary ny fieremana. Ary tsy manana lova amin'ny fanjakan'Andriamanitra manko ireo olona ireo dia ny mpijangajanga izany, ny olombetaveta izany ary ny olona mierina izany hoe mpanompo sampy. Inona ary mety ary inona no tsy mety? Ny zavatra izay tsy mety dia ny fahavetavetana na ny resaka fahadalana ary ny voso-draty ary ny zavatra mety dia ny fisaorana izany, fisaorana amin'Andriamanitra mandrakariva. Raha ny mahakasika ny hoe mandeha tahaka ny zanaky ny mazava dia milaza amintsika ny Efesianina 5:5-10 mitaona antsika ny amin'izany. Milaza ny antony tsy mahamety ihany koa na ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremany Paoly sy ny antony tsy tokony hitombotsoka amin'ireo izay manao zavatra toy izany. Izay hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra izy ireny ozy izy noho ny tsy fanarahany. Tsy mitovy amin'ny fahatezerantsika izay famaliana mihoapapana sy mirehijetra manko teny Andriamanitra izay famaliana ara-drary ny ratsy. Tsy miray amin'ny asan'ny maizina intsony isika izay fitondran-tenan'ireo mandaha na tsy mahalala an'Andriamanitra ankehitriny dia fahazavana isika ary mivokatry ny fanahy ao amintsika dia ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana izay ankasitrahan'Andriamanitra. Noho izany dia maneho ny zavatra rehetra manko ny mazava. Mampiasa ny fampitahana hatrany manko i Paoly rehefa milaza hoe miaina fiainana manome voninahitran'Andriamanitra sy fiainana ao anatin'ny fahalotom-pitondran-tena izay mifanohatra ny fanoheran'Andriamanitra. Isika kosa izay nisafidy ny fiainana manome voninahitran'Andriamanitra dia mananatra ny asan'ny maizina amin'ny fanehoana ny safidy tsara eo amin'ny fomba fiainantsika. Isika ny fahazavana noho izany ary ny zavatra rehetra dia asehon'ny mazava.
Raisin'ny Paolo matory manko ny kristianina mandray anjara amin'ny asan'ny maizina zay tsy mahavoka-tsoa. Noho izany dia mampiasa tononkalo na hira mba hanaovana antso amin'ny fifoazana sy fitsanganana amin'ny maty izy. Amin'izany dia aneho ny fahazavan'i Kristy ao amin'ny tontolo feno haizina koa manko izy ireo. Raha izany ara dia manahoana ilay hoe hazavain'i Kristy ho an'ireo izay mifoha, izany hoe ireo izay tsy matory intsony izany no ilazan'ny Paoly ny hoe ampazavanao anie Kristy. Inona no mitsanga manko rehefa hazavain'i Kristy isika? Mazava zany izy amin'ny fampiasana rafitra toy ny hoe sandwich zany zay misy fananarana eo afovoany. Ohatra hoe ny 15 sy ny 17 no raisintsika. Ny 15 ny tapany ambony manao hoe aza mandeha tahaka ny adala, ary ny tapany ambany manao hoe mandehana tahaka ny endry. 17 manao hoe aza manao adaladala, ny ao amin'ny tapany ambany manao hoe fantaro izay sitrapon'ny tompo. Mario anefa fa raha te ho endry isika dia tsy maintsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fananarana nataon'ny Paoly eo afovoany dia milaza amintsika izay tokony ho fomba fiainantsika rehefa mandeha tahaka ny endry isika ao amin'izao fiainana ratsy izao. Eto dia ny teny Grika nanoratana azy no hanampy antsika hatakatra bebe kokoa ny hevitra ilay fananarana. Dia hitantsika tao anatin'izany ilay nampiasany amin'ny exagoraza zay mampiasana amin'ny fiainam-bidy izay tolona teny an-tsena sy ny kairos. Raha fitinina nefa dia mandary fotoan-tsarotra ny mpino eo ampandraisana ny fiavian'i Kristy, ary natao hitanjana tsara ny fotoana sisa izay ananantsika isika, ohatran'ilay mpivarotra izay manararoatra ny fotoana isian'ny fiainam-bidy lehibe ihany. Ary tsy maintsy mandray faingana izay tolotr'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy isika, satria izany tokoa no andrasana amintsika. Ao anatin'izany dia mila midera ao amin'ny fanahy isika. Amin'ny alalan'inona moa izany dia hoy ny Efesiana amin'ny alalan'ny salamo, ny fihirana ary ny tononkira-panahy. Manevitra roa mifanohitra indray manko i Paoly manao hoe mameno ny saintsika mitoaka na mameno an'izany amin'ny fanahy masina. Seho amin'ny Baiboly fa mampanjavojavo ny saintsika izy ireny. Vokatry ny fahamamona dia maro ny voatarika ho amin'ny fitsangatsangana sy ny fahalotom-pitondran-tena ary ny fiteny izay tsy maontina mihitsy aza. Fa rehefa feno ny fanahy masina ny saintsika dia mifampizara salamo, mifampizara fihirana ary tononkira-panahy amin'ireo rahalahy, ireo anadahy, ireo rahavavy sy anapavintsika isika, ary mihira sy midera an'Andriamanitra. Rehefa feno fanahy isika dia misaotra ny Ray amin'ny anaran'ny Zanaka, ary rehefa feno fanahy dia mandeha tokoa araka ny fanahy. Ity lahatsoratra Madamo White ity andaran'ny lahatsoratra ny soratany ndehantsika amaranana n'izao famidinana izao. Manao toy izao na oviana misy firaisana amin'ny Kristy dia misy fitiavana. Rehefa iray ao amin'ny Kristy isika dia manana ny sain'i Kristy, ary mamirapiratra eo amin'ny toetra ny fahadiovana sy ny fitiavana, ny fahalemem-panahy sy ny fahamarinana no mifehy ny fiainana. Miova mihitsy ny endriky ny tena raha mifandray amin'ny fahazavana isika, dia ny fantson'ny fahazavana ary aneho fahazavana eo amin'izao tontolo izao isika amin'ny alalan'ny fitenitsika sy ny asantsika. Ireo izay tena kristianina marina dia voafatotra amin'ny rojo-pitiavana izay mampifandray ny tany amin'ny lanitra, izay mamatotra ny olombelona voafetra amin'ilay Andriamanitra izay tsy manam-petra. Ny hazavana mamirapiratra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy dia mamirapiratra eo am-pon'ny mpanaradia azy ho voninahitr'Andriamanitra. Dia mba ao aminao tokoa izany teny izany ary gatahantsika ny fanahy masina izay taonantsika mandrakariva mba handeha tahaka ny zanaky ny mazava, ary hampiasa ihany koa ireo fitaovam-piadiany mazava ihany koa. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay noho izany nandritra n'iny herinandro iny. Misaotra Tompo izay manome sakafom-panahy anay ary koa manolotra anay ny fahamarinanao. Mangataka aminao izay mba ho fitaratra eo aminay tokoa ianao, ho alainay tahaka ihany koa ho taratry ny
fitiavanao aneny zavatra rehetra ataonay. Ka oka izay mba handeha araka ny sitraponao, handeha tahaka ny mazava. Ny toe-tsainay anie ovaova, ovaovao manjakariva mba ho fahazavanao no ho hita manodidina anay. Ka ho fantsona entina hitarihana ireo vahoakanao izay mbola mania ary koa ampisahana ny fitiavanao, ny fisianay. Izany no vavakay ka tonoina sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.